Oka iara-mivavaka isika rehetra. Ry Jesosy Tompo, tsy takatry ny sainay alehibe ny fitiavanao, izay mihevitra ny tenanao tsara, tsy mahita sitraka hoe masonao fa voaheloka, izay mahita ny tenany fa tena ratsy sy tsy mendrika, ary voatondromolotra aza eo anivo ny fiarahamonina, indro mandray fanamarinana avy aminao, voavela heloka. Vonjeo izay ry fanamasino, aza vela ho isan'izay mpanamary tena. Vonjeo izay ry fanamasino, mba hiaiky ny heloka mampahotana rehetra, handraisana tokoa ny famelan-keloka marina, avy amin'ny Jesosy Kristy Tomponay. Amen. Faly miarahaba anareo rehetra amin'ny anaran'i Jesosy lohan'ny fiangonana Riavana. Faly mamangy ny fiangonana Loterana Malagasy aty Komoro amin'ny alehiben'ny fitiavan'Andriamanitra, amin'ny alehiben'ny famirampony izay manolotra famelan-keloka marina ho an'ny mpanota mibebaka. Ny tenan'Andriamanitra izay anjarantsika amin'izao Alahady 5 alohan'ny Pasika izao, dia alaintsika avy ny filazan-tsaramaso araka ny lioka toko 7 andininy 430 ka hatramin'ny andininy 550. Lioka toko 7 andininy 430 ka hatramin'ny andininy 550. Filazan-tsaramasina araka ny lioka toko 7 andininy 430 ka hatramin'ny 550. Miara-mitsangana isika maka izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary ny fariseo anankiray nanasan'i Jesosy hiara-mihinana aminy. Ary dia niditra tao an-tranon'ilay fariseo Jesosy ka nipetraka nihinana. Ary indro nisy vehivavy mpanota tao an-tanàna, ka rehefa fantany fa Jesosy nipetraka nihinana tao an-tranon'ilay fariseo, dia nitondra tavoara alabastara feno menaka manitra izy, ary nijanona teo ivohany tanilan'ny tongony izy ka nitomany, dia nahakotsa ny tongony tamin'ny ranomasony sy namoaka azy tamin'ny volondohany, dia nanoroka faritra ny tongony ka nanositra azy tamin'ny menaka manitra. Ary no nahita izany ilay fariseo nanasa azy, dia nanao anakapo hoe, raha mpaminany ity, dia nahalala fa io vehivavy manendry azy io sy ny toeny fa mpanota io. Ary Jesosy namaly ka nanao taminy hoe, ry Simona, manako lazaina aminao aho. Dia hoy izy, lazao ary mpampianatra. Nisy roa lahy nanana ny mpampanana vola anankiray trosa. Ny anankiray nanana ny denary 500, ary ny anankiray kosa 50. Ary raha tsy nanankaroa izy roa lahy, dia samy navelany. Koa iza moa amin'ireo no ho tia azy indrindra? Simona namaly ka nanao hoe, ataoko fa ilanamoiziny be. Dia hoy izy taminy, marina ny hevitrao. Ary Jesosy nitodika nijery ny raha vehivavy ka nanao tamin'ny Simona hoe, hitanao va io vehivavy io? Niditra teto an-tranonao aho nefa tsy mba nomenao, tsy nanome ahy rano hanasana ny tongotro ianao. Fa izy kosa nahakotsa ny tongotro tamin'ny ranomasony, dia namoaka azy tamin'ny volondohany. Tsy mba nanoroka ahy akory ianao, fa izy hatrizay nidirako dia tsy mbola nitsahatra nanoroka faritra ny tongotro.
ny lohako tsy mba nosoranao diloilo akory fa izy kosa nanoso menaka manitra ny tongotro. Ary amin'izany dia lazaiko aminao, voavela ny helony be fa be fitiavana izy. Fa izay voavela tamin'ny kely dia kely fitiavana, dia hoy izy tamin'ny raha vehivavy, voavela ny helokao. Ary izay niara-nipetraka ny hinona teo aminy dia niresaka hoe, iza moa ity no mamamela heloka? Ary hoy izy tamin'ny raha vehivavy, ny finoanao no efa namonjy anao mandehana soamantsara. Riray masonao manamasinana eo amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Famelan-keloka fa tsy vokatry ny asa natao. Famelan-keloka fa tsy valim-pitia vokatry ny asa natao. Mialohan'ny hidirantsika ao anatin'ny toroteny ho an'ny alahady 5 mialohan'ny Pasaka, dia veriko fa mety raha manao fampianarana tsotra sy fohy aloha. Zay tiako lazaina amin'ny hoe anao fampianarana tsotra sy fohy aloha dia hamaritra izao taom-piangonana misy antsika izao, alahady 5 alohan'ny Pasaka, antsoin'ny voambolana teolojika tranainy ary hazon'ny fiangonana katolika romanina tsara ny hoe karemy. Inainay dia diso fijery tsika ka milaza hoe karemy raharahan'ny katolika romanina. Diso fijery hoy zaho satria ny taom-piangonana mihitsy no milaza izany, fa tsy ny katolika romanina ihany no tokony hampianatra na hiaina ny karemy. Ny karemy araka izay ampianarana azy ho tandrify fa tsy ho diso dia 40 andro mialohan'ny Pasaka, manomboka amin'ny Alarobia lavenina hoy ny fiteny. 40 andro mialohan'ny Pasaka, ietinetana lalina andony tena fantatra ny amin'ny hoe mpanota aho, mavesatra ny otako, ary tsy mavesatra mila tsy ho zaka ihany fa izao indrindra mitondra fahafatesana ho an'ny tenako. Kanefa tsy navelan'i Jesosy hatramiko izany fa nalainy ho an'ny tenany. Ary izay no mahasarobidy ity vanim-potoana misy antsika ity, mampahalala antsika ny havesatry ny otantsika ny tenin'Andriamanitra, ary maneho mazava fa Jesosy mitondra izany ao amin'ny tenany. Izany no izorany amin'ny lalan'ny hazo fijaliana, izany no izorany ho amin'ny fahafatesana,
izany no anolorany ny tenany sy ny rany, izany no amoizany ny ainy, izany no mahatonga ity vanim-potoan'ny karemy ity, isan'izany zao alahady 5 Pasaka izao, hidirany mino rehetra ao amin'ny fandiny tena lalina, ka tsy ilazako hoe hifadiana hanina, fa ilazako hoe halalana indrindra ny vesatry ny ota mitondra fahafatesa izay iainantsika isanandro. Ireo mpampianatra teolojia vitsivitsana maromaro, ireo pastora sasantsasany zay ombako manana dia mampianatra hoe mandritra ity vanim-potoan'ny karemy 10 andro alohan'ny Pasika, izany hoe nanomboka tamin'ny alarobia 20 ambara-pahatongan'ny Pasika, dia izao tsy mba fotoana natao hifaliana, tsy mba fotoana natao hiravoravora, fa tsy misy na olona iray aza tokony hifaly ny amin'ny ota, fa natao hampahalahelo mafy noho ny amin'ny ota izay ao anaty izany. Ka dia tsy vitsy ireo pastora mampianatra hoe aza mba manorona datina mary azy amin'io vanim-potoana io. Raha hanao fety ihany dia mividiana andro hafa, fa aza manao fety amin'ny vanim-potoan'ny karemy. Ary dia misy pastora tena tsy mety maray mary azy amin'io fotoana io, na dia fantany aza hoe sarotra amin'irety fianakaviana reto ny mahita espasy hidirana raha ivelan'ity fotoana ity, fa tsy ny espasy no baiko ny fiainanao ao amin'i Jesosy, mampandiny tena lalinanao ny amin'ny herin'ny ota mamono. Tena fotoam-pifaliana ny Krismasy, tena fotoam-pifaliana ny Pentekosta, eny tena fotoam-pifaliana ny Pasika aza, fa tsy mba izany izao vanim-potoana misy antsika izao. Raha ny marina dia fotoana tsy azo ametrahana ziogamena, lavana alitara mena. Ireny dia natokana ho an'ny vanim-potoam-pifaliana Pentekosta. Fa noho ny tsy fananana pastora monina sy mitoetra eto Kômôro, ary tsy afaka nandalo afatsy amin'izany vanim-potoana sarotra izany ny pastora izay hamangy, dia atao amin'ity anio ity ny fanavaozam-panekena hataon'izy efa mianaki reto. Izay no anton'ity lokomena ity, izay no dikan'ity lokomena ity, satria hanao fanavaozam-panekena izy efa mianaki reto. Na izany aza dia manantitra aho, hevero ny asarobidy ny fitiavan'Andriamanitra manaiky hamela heloka, ka ny hasarobidy ny famelan-keloka no anton'izao fotoanan'io izao. Zany no idirantsika amin'izay lazay ny tenin'Andriamanitra anjarantsika anio. Toetra mapomban'ny mpanota ny mana-marin-tena, toetra mapomban'ny mpanota ny mitady ho amarinina amin'ny asany.
toetra amapomba ny mpanota, ny mangataka ny valy pitiany, mangataka ny valy ny asa sarany. Io tena toetra amapomba ny mpanota. Io dia hita miariary sy mazava tsara amin'izao ten'Andriamanitra zay anjarantsika anio zao. Tsy hafa zany fa ny fisolohan'ny tena zay ataon'ilay fariseo antsoina hoe Simona. Izy amin'ny mahafariseo azy mpitondra fivavahana ambony dia nanasa an Jesosy hiara-mihinana aminy. Fa ny fikendraina amin'io dia izay azahoany milaza mazava tsara amin' Jesosy fa mendrika sy tandrify ny handray ny sitraka rehetra avy amin' Jesosy izy. Fa rehefa vakintsika ny tenin'Andriamanitra dia tsarovy fa fanameloana no azony. Raha nanasa an Jesosy hiara-mihinana aminy izy dia te hahazo sitraka, te hahazo laza, te hahazo fanamarinana avy amin' Jesosy sy ny fiarahamonina. Sangy tsarovy fa izy dia nahazo fanameloana lehibe. Toy ny 14. Ry Simona, manako lazaina aminao aho. Fanameloana io. Fa mbola kevokevoka ny lehilahy ka hoy izy. Lazao ary mpampianatra io. Te handray teny mahafinaritra, sitraka avy amin'izay nasaina izy. Kanefa ny filazan'i Jesosy aminy hoe manako lazaina aminao aho dia tena fanameloana. Dia hoy izy amin'ny 14. Hitanao va io vehivavy io? Niditra teto an-tranonao aho nefa tsy mba nanome ahy rano hanasana ny tongotro ianao. Zay ny fanameloana voalohany. Tsy nanome ahy rano hanasana ny tongotro ianao. Ny fanameloana faharoa dia hoy izy hoe 17. Tsy mba nanoroka ahy akory ianao. Fanameloana fahatelo 19. Ny lohako tsy mba nosoranao diloilo akory. Ilay nitady sitraka amin'Andriamanitra dia nahazo fanameloana lehibe. Ilay nihevitra fa olona manao tsara, manasa an Jesosy, miara-misakafo amin' Jesosy, nanao izay noheveriny fa tokony hatao tamin' Jesosy, izay takaty ny sainy fa tokony hatao amin'ilay vahiny lehibe, dia mety reny. Fa saingy ny valiny tandrify azy dia ny hoe tsy nanao izao ianao, tsy nanao izao ianao, fanameloana telo sosona. Dikany hoe fanameloana telo sosona dia filazana mazava fa na inona vitanao teto anatrehako, na inona ny tanterahanao teo anivo ny fiarahamonina dia very sy voozona ary molohina mandrakizay ianao. Na inona fahaizana milaza, nahoana fahaizanao manao, izao ny valiteny izay omenanao. Olona very sy voozona mandrakizay ianao. Fanameloana telo sosona be izao. Mifanohitra amin'izany tanteraky no hoe nisy
vehivavy mpanota ao an-tanàna lazainy andininy fa 7 ity zany dia izy tena mahalala ny faharatsiny ny fiarahamonina manameloka azy hoe mpanota izy tena ny mahalala ny maharatsy azy ary ny fiarahamonina dia milaza fa olon-ratsy tanteraka izy fa izao rehefa fantany fa Jesosy mipetraka ny hinana tao an-tranony Simona zao no natao nitondra tavoara alabastara feno menaka manitra izy dia nijanona teo ivony aoriana zany tao ny tongotra Jesosy izy dia nitomany izy ary ny ranomaso nakotra ny tongotra Jesosy fa rehefa aveo dia ny volondohany no nataony servieta na mafana ny tongotra Jesosy feno ny ranomasony ary nanoroka faritra ilay tongotra Jesosy no sasany izy ary dia nosorany menaka izany amin'ny fitenintsika malagasy rehefa miteny hoe milela-paladia dia olona izay mifono mitaraina fatratra izany olona izay miaiky fa diso sy meloka izany ary izany ity vehivavy ity tsy tamin'ny teniny no nanambarany hoe olomeloka misy fotoana Petera dia niteniny zany miala amiko fa olomeloka fa ity dia ny asany no nanehoany fa olomeloka izy mangataka fifonana mangataka famelan-keloka amin'ny fietsika izay ataony tsy samy lahatra eo anivony fanasana fa nipetraka ambany tsy samy manatrika amin'ny Jesosy fa any an-damosina ary nitomany ity koa dia famantarana raha izay ataony maro fa lazaiko hoe diso izay lazain'ny olona hoe tena fifoazana dia nibe ranomaso izay veriny olona hoe tena mibebaka zay mitomany fa misy ranomaso teratsetra fa ity tena ranomaso milaza fa ory ny foko ny amin'ny ota izay nataoko mitomany fa nola asany koa no nilazany hoe ny volondoko no servieta hamafako ny tongotrao izay no sasako tamin'ny ranomaso lazona be zany fihetsika zany ranomaso nahakotsa ny tongotra Jesosy milaza ny fony ory sy mijaly no ny hery ny ota fa milaza indrindra ny mahampanota iriniriny azy ka nangalany ny volondohany ho servieta hamafana ny tongotra Jesosy feno ny ranomaso fihetsika fahatelo zay lazany ny mahampanota azy indrindra ka nanratany any Jesosy amin'izay Andriamanitra feno azy hanolotra ny famelan-keloka feno ho azy dia izy nanoroka ny tongotra Jesosy tsy misy fetrany ny mpifankatia dia manoroka amin'ny tare manoroka amin'ny volo fa ty vehivavy ty nanoroka ny tongotra hiarerian'ny heriny ota sy hananratany amin'izay Andriamanitra feno any Jesosy farany ny fihetsika lehibe izay nataony hanambara ny fifonany sy ny fangatahana famelan-keloka dia ity izy nandany ilay menaka manitra iray alabastara ho ny fiteny eto
nitondra tavara alabastara feno menaka manitra izy, fa nanosorany ny tongotsy Jesosy. Ity dia tsy fiaikam-paotana tsotra, fa ity dia fanambarana fanekam-pinoana mazava. Ka izao fanosorana ny Jesosy zao dia fanoloana indrindra no hoe tsy maintsy hitondra ny vokatry ny ota ianao ary ho tonga ny herin'ny fahafatesana izany. Fa izany no manosorana ity menaka alabastara ity. Ry fiangonana malala, aza ho isan'izay mpanamaritena, aza ho isan'izay mitady sitraka amin'Andriamanitra amin'ny asa rehetra izay vitanao, ka hanao lisitra eo anaten'i Jesosy hoe marina fa nanao an'ity asa ratsy ity nahavita an'ireto asa ratsy reto, fa mba efa nanao an'ireto asa reto aho, dia aoka havelany helo. Tsia fanameloana mahatsiravina no ambaran'i Jesosy amin'izay. Ry fiangonana malala, miteza mba ho isan'ny olona zay tena manao karemy maro, mandiny tena fantatra any amin'ny herin'ny ota izay mamaritra sy mangeja anao isan'andro. Fa namanaona everanao ny tenanao ho masina sy mendrika indrindra, efa taro fa olomeloka eo anaten'Andriamanitra tokoa ianao. Io dia fahamarinana ambarany tenin'Andriamanitra. Tena olomeloka eo anaten'Andriamanitra tokoa ianao. Tonga teto Maleriva dia nanomboka amin'ny fifankahalalana zahay, dia misy ihany vitsivitsy izay fantatro. Ka rehefa vita ny fifankahalalana atao dia manampy aho, ilazako hoe fantatro mihoatra ny alalanareo azy olona io. Ary an'izay fanampiana ataoko dia mametraka adresy mazava. Ity rangahy atao hoe Zo ity, ny dadany sekretera administratifany Foy BFLM, ny dada Benevegmamany filohana sinodam-paritany avaratry mania nandritry ny fotoana ela. Mpiara-miasa amiko na mpianatra atao amin'ny SDPL, raha mbola nisy fofinaina kely afaka niteny. Pasiporo ngeza be zany, pasiporo malaza be zany, fa sangy tsy azo ny zo entina eo anaten'i Jesosy ka manao hoe manatombony aby eo ny kristianina rehetra eto Kômôro, izay fantatry ny président FLN mazava tsara, fa ny dadabeko izao, ny dadako izao, tsia. Nao firy asa izay tantarainao eo anaten'i Jesosy, dia tsy mahamendrika izany. Dia nanisy pasiporo anankiray mazava tsara koa, akoatry izay alalanareo ny solo, akoatry ny anaram-boninahitra omenareo azy hoe mpandrina, akoatry izay rehetra ilazanareo azy, dia ity zanaka pastora tahaka akoho io, zanaky ny président sinoda ao fisakana koa io, mpampianatra atao amin'ny salta izy talohany nahafilohan'ny sinodam-paritany azy, ary izy no nahatonga ho pastora. Mpampianatra tamin'ny STPL izy talohan'izany. Ary rangahy solo efa mpiasa am-piangonana ela, fony izy niasa tao amin'ny feno spamina. Fa tsy pasiporo hahamarina azy eo anaten'i Jesosy izany. Tsy pasiporo hananany tombony mihoatra no ianareo rehetra izany. Fa ny mahampanotra dia ity, heloka eo anaten'Andriamanitra ny fanamarina tena rehetra. Heloka. Ity maraina ity, rehefa ny sakafo maraina aho dia
mandroso sakafo raha matoa Sylvie. Dia hoy izy hoe zahay ne avy any avaratry manila. Izao avy eo an-tany Manjaka. Iza? Zanaka pastora Rambelson Daniel. Haiko tsara hoy aho. Toniany fifoazana tao avaratry mania nandritry ny fotoana lava. Ara-misy ny tiavany olona ny datam-bely dia izy nanisy tsilopeo matanjaka ny amin'ny tsy mahamety ny famadian-drazana. Faralahy ny ahoranga hevy fa tsy mahamarina azy eo anatrehany Jesosy na zanaky ny toniany ny fifily spam tena nanohitra mafy ny famadiana aza izy. Asa tsy mahamarina anao eo anatehan'Andriamanitra. Mpanota, tena mpanota na izay mihevitra manana tombony azy. Tsy azo aoko sitraka eo anatrehany Jesosy handraisana famelan-kely ny mahafoloan'ny fiangonana Loterana Malagasy aho. Tsy azo aoko sitraka eo anatrehany Jesosy ny fahazotoko mamangy ny fiangonana na tany Frantsa, na tany La Réunion, na aty Comore, mitety ny Madagasikara, tsy matory na andro na alina. Tsy azo aoko sitraka eo anatrehany Jesosy handraisana famelan-kely ko izany. Nao lehibe tahaka n'inona ny voninahitra izay asaloky ny fanjakana malagasy. Tsy azo aoko sitraka eo anatrehany Jesosy handraisana famelan-kely ko izany. Ny fiangonana malala mpanota fantatry ny fiarahamonina manontolo. Mpanota nahalala ny herin'ny ota mampijaly ny tenany ity vehivavy ity. Fa amin'izay nahalalan'ny olona azo mpanota, amin'izay nahalalan'ny tenany mpanota no nanatonany an' Jesosy. Nitomaniany teo an-tongotry Jesosy, nanoroany ny tongotry Jesosy, nanaovany ny volondoany ho serveta mafana ny tongotry Jesosy, nanorany menaka manitra ny tongotry Jesosy, nanehoany fiaikepo an-tana laliny, nanolorany fanekepinoana mazava. Fa maty no niotako ianao Jesosy, na dia Andriamanitra aza dia nekenao ho faty hitondra ny otako. Izany izao vanim-potoan'ny karemo zao. Izany izao iantsoana fandronia tena lalina izao. Fantatrao marina ve ny herin'ny ota mangeja sy mamatotra anao. Fantatrao marina ve ny herin'ny fitiavan'i Jesosy mitondra famelan-kely ko anao. Na dia mpanota mihoatra no ny hafa ianao. Izany indrindra no tombony anananareo efatra mianaka izao. Izay hanaovanareo fanavaozam-panekena eto anatehan'Andriamanitra sy ny fiangonana dia ny hanekenareo mazava fa tena ratsy ny devoly, ratsy ny asan'ny devoly, ratsy ny fomban'ny devoly. Tsy misy afa-tsy ota mitondra fahafatesa. Izany no handavanareo eto mason'Andriamanitra sy ny fiangonana fa tsy ray petsapetsa amin'izany fomban'ny ota mitondra fahafatesana izany ianareo. Fa izany no tompony anananareo amin'ity andro ny karemo ity. Ianareo hanao fanekepinoana mazava eo anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana, ka mino an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina arak'izay ataon'ny fiangonan'Andriamanitra. Fa io no handraisanareo ny fiainana hosolo ny fahafatesana, handaozana ny devoly sy fikirana amin'ny Jesosy. Mandray famelan-keloka marina avy amin'ny Jesosy ny mpanota mibebaka marina. Ao ny toetra mapomba mahampanota-tsika hita sy fantatra isanandro. Fa mihoatra noho izany ny fahasoavan'Andriamanitra manaiky hanambara famelan-keloka
amin'ny mpanota mibebaka rehetra. Iny fa atotro Jesosy ianao ny tena, omeny Jesosy ianao ny rano. Tsy teny mahafinaritra zay lazaina aminao zany, fa asa lehibe zay ataon' Jesosy amin'ity altara-masina ity anio zany. Hevery ny alehibe ny fitiavan'Andriamanitra anao. Ianao indrindra ilay tena tian'i Jesosy. Tena ho anao izany fitiavan'i Jesosy zany. Ambarany avy amin'ity pilipitra masina ty anio, izany famelan-keloka ho anao. Ambarany avy amin'ity altara-masina ty anio zany, tsy teny fa asa, famelan-keloka ho anao. Raha ny fandaharana teto am-pelantanako, dia tokony toroteny any amin'ny renivohitry ny fileovan'ny vavateny na ao anio, ary tarika ny komity ny synodam-paritany Tomasina. Rehefa nanapa-kevitra hamangy ny Efelema Tikomoro aho, dia naniraka ny filoalefo ny Efelema hanao zany asa masina izany. Ianao ilay tian'i Jesosy mihoatra no ny hafa, anambarany izao famelan-keloka izao anio. Ka tsy namelany ahy ho an'ny vavateniny, fa nitondrany ahy itomorony. Ianao ilay toloran'i Jesosy zany famelan-keloka izany, amin'izay nomezana ianao ny tenany sy ny rano. Hevery ny alehibe ny fitiavan'Andriamanitra anao manokana. Manonia tena lalina amin'izany fitiavan'Andriamanitra anao manokana. Hamela ny eloko ao amin'i Jesosy Kristy tompo izany. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra isanakary fanahy masina, zay azy hatramin'ny taloha indrindrako mandrakizay. Amen. Mitsangana karaiky ny fitiavana. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray, ary ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao koa mandrakizay. Amen.